Toy izao indray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Tandremo, arovy ny tenanao, olon'i Kristy. Aoka ho tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra ianao olon'i Kristy, araka ny voasoratra ao amin'ny Deutéronomie 20:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe aoka ho tanteraka amin'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao. Tsy avelan'ny tompo, araka ny voasoratra ao amin'ny Deutéronomie 20:14. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ireo firenena izay efa horoahinao ireo dia mihaino ny mpanandro sy ny mpanao fankatoavana, fa ianao kosa tsy avelan'ny Jehovah Andriamanitra ao anao izany. Tsy avelan'ny tompo anaraka ny fomba ratsy ataony manodidina ianao. Araka ny ao amin'ny Deutéronomie 20:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao ianao, dia aza mianatra anao araka ny fahavetavetana ataon'ireo firenena ireo. Saia mandahy izay fomba tsy manome voninahitra ny tomponao e. Mandram-pioana tompoko.